miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Mitady hampanotanao ve ny lehibenao? Izay indray havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny lehibe izay tiako ambara eto dia faritako tsara aloha hoe mety ny ray aman-dreninao zany, mety ny zokinao ihany koa, ny ray tapo aminao, ny olona izay hipetrahanao, mety lehibe daholo zany. Kanefa ihany koa mety ny mpampiasanao mihitsy, na ihany koa ny mpitondra eo amin'ny firenena misy ianao, na ihany koa ny any amin'ny fiangonana samihafa any. Ka didio fa mila mitandrina antsika indraindray ireny lehibe samihafa ireny dia mitady hampanotantsika. Rehefa dia nisy tanora nangataka torohevitra inona ny ataoko ozy izy, tokony hiala amin'ity asa ity avy nefa tena efa ela no nitady asa, dia vao mba nahita asa zao izy dia mba faly mihitsy hoe miasa ato amin'ity orinasa ity ary mba tsara ny karamako. Le olona ozy izy izay mpampiasa dia olona mba kristianina ihany, kanefa dia hampanaovy ny karazana faktura osoka ozy izy satria izay le asandry zareo. Aridrano hampanaovina izany ozy izy dia hampahafantarina n'ity zavatra rehetrarehetra ity dia fantatro mihitsy izy hoe osoka ilay izy satria tsy marina ilay taremarika izay asiany ataoko. Dia mba niteny azy aho indray mandeha hoe patron tena ohatrany mandaingana izy zany, vava tsy vava nataony ozy izy, tsy elany ampianatrana izany, natao fotsiny ny zavatra mpanaoko fa tsy anao dia miala, vava tsy vava nataony ozy izy. Dia lasa ohatrany hoe tsy samy teny tsony aho ozy izy. Dia nefa za koa tsy milamina mihitsy na ny anatiko any manao hoe manota zany, isaky ny hampanaoviny an'ity zavatra ity, manota foana zany. Dia izany rano tena te-hiteny antsika hoe raha mitady hampanotanao ny lehibe anao, aza manaiky. Mety ho tahaka an'izany koa mety ho anavy ny ray aman-dreny, be dia be mihitsy ny ray aman-dreny manery ny zanany, ohatra hoe andeha any amin'ireny karazana fanompoan-tsampy samihafa ireny. Tsy mety mihitsy fa tsy maintsy amboarina ny vitanao io, tsy misy hevitra mihitsy. Ianao maninona hatramin'izao mbola tsy mahazo olona ihany miaraka aminao, tsy mety mahavalina relation mihitsy ianao, tsy maintsy amboarina fa tsy mety, tsy maintsy dia tereny le ray aman-dreny dia anaovana karazana chantage maro isan-karazany, anaovana lavage de cerveau mandritra ny adiny firy, hanambarana hoe tsy maintsy makany, tokony ho any, raha mbola zanaka mankatoa aza be famaliana, Andriamanitra tsy manampy dia tsy manampy ny tenany, atao daholo ty rehetrarehetra ity, nefa ianao mahalala tsara zany hoe tena ohatran'ny fanompoan-tsampy zany. Ny fialana amin'Andriamanitra mihitsy n'izany zavatra zany, na mety ho famadihan-drazana ihany koa aza angambany, ny amin'ny hoe ianao raha ohatra ka mbola mety ny zokinao na ohatran'izany hoe raha mbola ato aminay ianao, raha mbola zay ny manome volanao, raha mbola zay ny miantoka anao dia zao tsy maintsy miaraka aminay ianao manao an'ity zavatra ity na mianatanteraka an'ry zavatra ry. Dia misy zavatra contrainte be dia be ohatr'izany ao ambadiky le izy, kanefa dia fantatro tsara hoe ota le izy. Ao anatin'ny Baiboly koa dia misy tantara tena mitovy amin'izany mihitsy any amin'ny Exodus toko voalohany any, satria ny mpanjaka dia tsy iza fa i Farao, mpanjaka ny Egypta vaovao izay tsy nahafantatra mihitsy an'ry Josefa sy ny asa vitan'ry Josefa sy ny rehetrarehetra zany le mpanjaka taty aoriana, fa ny hitany fotsiny dia hoe ahoana reto zanak'Israely Hebreo izay toa mahazo vahana, mitombo isa, mitombo hery manerina ny tany Egypta reto. Dia nanao politika maloto be dia be izy, anisan'izany ohatra ny fampahoriana, ny fanandevozana izay nampanaovina ny reto Israely reto. Fa avy eo mbola hitany ihany hoe tena mitombo izany, dia nieritreritra izy hoe aleo mihitsy dia davana fomba hieliminena, hanenana ny isan'ny reto olona reto, satria raha ny oriana any raha misy fahavalo ka mety hanafika nisy Egypta ka miandany amin'ilay fahavalo reto Israeliana reto dia vita tanteraka ny amin'ny Egypta. Dia izao no nataony eo amin'ny andininy fa 570 nampiantso ny mpampivelona izy, dia ny mpampivelona Hebreo zany, dia nambarany manao hoe raha mampivelona ny vehivavy Hebreo nareo ka hitanareo amin'ny fipetrahany fa zazalahy dia vinoy, fa raha zazavavy kosa dia velomy. Zay zany le baiko hoe nareo mpampivelona Hebreo reo rehefa mampivelona nareo mampiteraka ny vehivavy Hebreo dia zao raha ohatra ka hitanareo hoe zazalahy no mivoaka avy any tonga dia vinoanareo, fa raha vehivavy dia tsy maninona fa avelanareo velona ihany. Nidikan'ilay hoe zazalahy satria matahotra izy, ary rehefa niteneniko teo hoe matahotra sao dia any aoriana any ny lehilahy manko nitanjaka ny firenena tamin'izany fotoana izany.
dia izay no mahatonga an'izy hoe tsy maintsy vonoana zany lehilahy mba tsy hampahatanjaka an'reto israeliana eto ary ny vehivavy koa raha vadin'ny egiptiana dia efa lasa egiptiana zany le vehivavy amin'izay fotoana izay dia izay le politika maloto izay le baiko nampanatsoana mihitsy ny mpampivelona hebreo namena an'izay baiko izay fa izao faminon'olona zany zava-dozy zany tsy nanaraka an'izany reto mpampivelona reto satria ambarany eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo nefa natahotra an'andriamanitra ny mpampivelona ozy izy ka tsy nanao araka izay nylazay ny mpanjakany egipta taminy fa novelominy ihany ny zazalahy natahotra an'andriamanitra le fatahorana an'andriamanitra zany ny lehibe no le fatahorana ny mpanjaka tao amin'reto mpampivelona reto ny mpanjaka nefa dia mpanjaka tena nasika ary mpanjaka tena tsy menatra ny amon'olona mihitsy zany raha izany fanambaranambarana izany kanefa dia izao hoe tsy nanatanteraka izay baiko ny mpanjaka izay ireto mpampivelona ireto avy eo moa mitoy ny tantara satria nampanatsoany ny mpanjaka reto mpampivelona reto eo amin'ny andininy fa 7 nahoana ianareo izy izy tsy nanao any zavatra izay nitakiako taminareo fa maninona dia misorana an'andriamanitra fa nahita navaly ny mpampivelona tamin'ny fotoana io nahita navaly ny mpanjaka izy ary tena feno fahendrena mihitsy ny zavatra navalany satria ozy izy manao hoe ka le izy ozy izy tsy tahaka ny vehivavy egiptiana ny vehivavy hebreo fa rehefa mananjanaka izy raha mbola tsy tonga akory zay mampivelona dia efa velona ny zaza zany hoe tehiteny zany ry zareo hoe le izy tena tsy tanay mihitsy ny zay atao satria rehefa tonga zay efa velona le zaza ka inona tsoa moa nafahany mamonana izy fa matanjaka be le vehivavy hebreo dia tsy hitany mpanjaka zay nambara tsy hitany mpanjaka zay natao tamin'reto mpampivelona reto ary avy eo nambarany eo amin'ny andininy manaraka eo manao hoe dia nasian'andriamanitra soa ny mpampivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona nasian'andriamanitra soa ny mpampivelona dia nomen'andriamanitra zanaka izy nanaovan'andriamanitra trano zany ny ambariny amin'io texte io satria natahotra an'andriamanitra zany rano dia tehiteny amintsika satria matahotra tsika sao dia very asa matahotra tsika sao dia ho tapaka sotro finanana ozy ny fitenenantsika amin'ilay izy dia izay no mahatonga antsika lasa ndraindray manaraka na dia zavatra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra ary ampanaoviny ireny lehibe antsika samihafa ireny matahotra sao dia very lova matahotra sao dia n'izao aza matahotra ry havana ifanambaran'i Jesosy Kristy io amin'ny fotoana ozy izy izay hitondrana anareo sy hampanganana anareo sy hanerena anareo dia ny fanahy masina ao anatinareo no ampiteny anareo ka tsy hahita valy aminareo izy dia ohatra ny ity tantara izay hitantsika eto ity mihitsy andriamanitra nampiteny andreo mpampivelonareo ka nahatonga andreo mpampivelona nahita anambara teo anatrehan'ny mpanjaka na ahafahany hoe tsy nanao arak'izay nylazain'ny mpanjaka izy ary andriamanitra ny namaly soa azy ireo avy eo aza matahotra mihitsy ianao fa ny olona matahotra an'andriamanitra ny olona manao ny sitraponareo misy valy soa omen'andriamanitra azy no asoavin'andriamanitra ny mpampivelona ary raha ohatra ka noho ny fatahoranao ny very asa ny mahatonga anao milefitrao nefa ny asa hitanao fa asa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra dia malahelony aminao fa raha tena vonona ianao manana zavatra tsara lavitra no io andriamanitra mijorory havana mila olona marina ny firenena olona tsy mandainga tsy mangalatra tsy miray tsikombakomba amin'ny fanaovana kolikoly tsy miray tsikomkomba amin'ny zavatra tsy fahamarinana amin'ny famonoana olona amina karazana politika maloto isan-karazany fa olona mijoro ka na iza mitarika anao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'andriamanitra dia mijoro anao manao hoe tsy manaraka an'izany zay tsy manatanteraka an'izany zay tsy manao an'izany zahay na dia ho maty martira ao anatin'izany aza andriamanitra ny miaro ny mpanompony andriamanitra ny manamarina atsika andriamanitra ny mpiaro atsika ary zany ny ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe izay tahamonjy ny aina ozy izy ny mahavery azy fa izay mahavery ny aina no ahavotra izany inona moa ny soa azon'ny olona na ho azo ny arany zavatra samihafa nefa ho very ny ainy satria mandalo ana izy ofena ny zosy ny filany fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra rery ihany no aharitra mandrakizay azonao antoka ve fa miainao anatin'ny sitrapon'andriamanitra ny fiainanao raha tsy dia mazava ho azy fa tsy antoka koa zany na dia ny mandrakizay anao azy fa androany te hitarika an'izay anao hoe mijoro fa tsy tongatonga ho azy eo anatrehanao zao miteneny anao amin'ilay mpampiasanao hoe za aloha tompoko raha mbola zavatra laingana zavatra ohatra an'izao dia aleo nareo ihany no manao azy ihany nareo ihany no manasonisy manamboatra azy ihany fa za tena tsy afaka anao an'izany mihitsy raha ohatra moa anao ka roasy ny vokatra fijoroanao amin'ny fahamarinana izay dia avelao eo izy zany sy ny adalany alao izy zany hitady olona tsy marina hanao ny asany ao fa ny olo marina tian'andriamanitra ho avahana
hoe sorony ao ianao zanyzay nydikany dia omen'andriamanitra valosoa ny mpampivelona ary omen'andriamanitra valosoa koa izay rehetra matahotra azy aza matahotra ary ny valosoa lehibe indrindra ho antsika zao le fiainana mandrakizay mihitsy fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena izay maharesozy izy no ataoko mandova an'izany zavatra rehetrarehetra zany misy arena be deaibe izay tian'andriamanitra omenantsika fa indraindray koa hampandaloviny amin'ireny fitsapana sy fizantoetra samihafa rentsika fa raha tena mijoro sika dia ho hitantsika ny herin'andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika dia mahereza ravana fa tsy morana iny mijoro amin'ny mahakristianina tsy morana iny mitondra zany nariny hoe kristianina zany tsy maintsy manaraka ny kristika dia kristy ilay fahamarinana asehoy zany amin'ny sehatra rehetra izay misy antsika amen